non za tsy agneky hatramin'ny farany ka dia amin'ny lakamisy dia ametraka fitorinan'ireo chef fokotanareo zahay voka voka-pifidianana ny riva zero dia hoe nakaiza zany le vatonay asa raha mba halala menatra reo nandrombaka ny fahefana amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo tamin'ny alalan'ny osika eo anatrehan'ny fitsarana tribunal administratif zay tsara ny fanombohana ny asanay dia tomboka ny fametrahana ny fitoriana anjarany rehetra no mamalo hoe isy fahamarinana sa tsy isy fahamarinana eto amin'ny firenena aly maloha nareo président fokotany fa ny zavatra rehetra mandeha amin'ny lerany fa raha zao nareo no mikoroparopaka ohatra ny lasa aloha fa mandrasa tatana fa firenenany ohatra zany ny fionganan'ny président zay mitondra teto tsisy an'izany hoe maso ohatra ny tsinapozina dia hoe way rava le fanjakana way to ohatra zao stady way to mivadika izy zany amin'ny tsy apozinao io ny initiative ny raisiny ny colonel Charles sy ny namany colonel Lilson tamin'ny andro ny siny reny etsika tamin'ny sivy reny ny joro ane le maramila na andahabaiko manahy mafy ny amin'ny fomba fiasan'ny seni ny ankabetsahany mpanaraka toedrara politika ny antoko politika fa indrindra ireo antoko politika zay nandrotsaka kandida ho ben'ny tanàna tamin'ny ity fifidianana 2024 ity miseho ny ariary ny osoka alabato sy ny tsy fanarandalana maro samihafa miseho miariary ny fomba fiasan'ny seni manjavozavo mitanila ary azosokajiana ho tsy malio tena manoloana zany rehetra zany nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana eny amin'ny tribunal administratif na fitsarana miady amin'ny fanjakana ny ankabetsan'ireo zay nanana kandida ny rotsako fidiana tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna 2024 ity ao anatin'izany sombambahoaka Roland Ratsiraka kandida ben'ny tanàna ny Toamasina natolotry ny MTS ametraka fitoriana ihany koa ny avy amin'ny antoko politika tiako Madagasikara ary efa nanamafy an'izany ny sombambahoaka Rina Andriamasinoro sy Fidèle Razarapiera eny na dia mpanohana ny filohan'ny Rajoelina azy ametraka fitoriana eny amin'ny tribunal administratif na eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana manoloana ny fomba fiasan'ny seni zay hita mibaribary fa tsy mahaleo tena amin'ny asa zay sahanin'izy ireo ndao atomboka antsika amin'ny sombambahoaka Roland Ratsiraka kandida ben'ny tanàna ny Toamasina toetsainy Jolamboto no naseho ny Irmara tao Toamasina tamin'ny andro ny fifidianana teo hoy Roland Ratsiraka tsy maintsy nametraka fitoriana izy manoloana zany rehetra zany no amafisiny fa nampiasa fahefam-panjakana ny Irmara tao Toamasina satria efa fantatr'izy ireo fa tsy tia ny vahoaka ny Toamasina tia fitondrana ankehitriny ity ka zay no mahatonga Roland Ratsiraka ametraka fitoriana manoloana zany rehetra zany ary sefipokotany 20 no ho voakasika an'izany dia tiako magnambara amintsika fa mba resantsika candidat numéro 4 ary mangataka amin'ny seni sy ny SRMV moa zany efa tsy nagneky fa seni mangatako mbo ataonareo mitovy amin'ny législative mbo ataovy les confrontations mba ahafany misava ny bulletin de vote sy ny liste d'émargement amina bureau de vote 20 satria somary 20 mahery eo ny isan'ny preuve lehibe ny fokotany nangalabato ary tegna tratra hitan'olo jiaby tsy miafo tsy azo ekegna zany satria io fangalaram-bato io dia eloka be vava ary agnatin'izany dia misy membre ny bureau de vote nanareo bureau de vote 20 reo aiza ave dia misy bureau de vote 116% taux de participation 95% taux de participation nefany au niveau ny Tamatave Ray Manontolo eo amin'ny 30 isanjato 30% taux de participation mazava be le izy ary hitanay tratrany délégué de vote fa nampieny force de l'ordre zare nampitahorana misy olo natao arrestation sy ny sisa non za tsy agneky hatramin'ny farany ka dia amin'ny lakamisy dia ametraka fitorignan'ireo chef fokotanareo zahay ary efa azo ny témoignage efa vita ny procès verbal jiaby momba ny reo action fangalaram-bato ampahabe maso flagrant délit nataon'ireo lehibe ny fokotanareo zay efa fantatra zovy mibaiko an'zare eo ihany koa za mangataka ny seni hoe ataovy tsara le asa ataovy tsara les confrontations ohatra nataonareo tamin'ny législative igny raha tsy niady zay tamin'igny dia tsy nahazo fandresena ary ty ihany koa miady ihany koa zay ary mangataka amin'ny tribunaly mba hagnano asa normal fanampin'izay
nametraka fitoriana ihany koa ny mpanohana mafana ny filoha Andrajoela nandritra ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Dia tsy iza zany fa Ramatoa Lalatina Ravolomanana, mpikambana mafana fo ao amin'ny UPAR, fa manohana ny kandida Ndrina Razanamasy. Raha ny azy manokana dia mazava tsy mahaleo tena ny seni hoy izy satria mandray baiko. Maro dia maro ny tsy fanarandalana teo ny Osoka, Alabato, fizarana vola Etseroa, nampiasa ny fahefana teo am-pelantanany ihany koa ny vovonana Irmar, vovonana volomboasary izay misy ny filoha Andrajoela. Ary ny tena loza dia ny filoham-pirenena izay nitohanan'ny Lalatina Ravolomanana mihitsy no nandray anjara mivantana ny zara ireo fanampiana avy tamin'ny mpamatsy vola. Amin'ny ankapobeny hoy izy dia feno tsy fahatomombanana sy tsy fanarandalana iny fifidianana ben'ny tanàna izay natao tamin'ny 2 Desambra 2024 lasa teo. Tsy azo ekena hoy izy ny 0% ny Ndrina Razanamasy ka tsy maintsy ametraka fitoriana izy ireo. 10 folo nandeha mifidy miaraka ary mifidy numéro 1 voaka voka-pifidianana ny ariva 0 dia hoe nakaiza zany le vatonay asa raha mba halala menatra reo nandrombaka ny fahefana amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo tamin'ny alalan'ny Osoka sy ny Alabato, ny fampiasana diso tafahoatra ny appareil d'État, ny seni moa dia tsy haiko hoe boîte aux lettres fotsy tsy navita tena nandray fanapakevitra sy fepetra makasika ny fampanenoana lakolosy izay nataona itsakato na talohan'ny fifidianana na nandritry ny androm-pifidianana. Fotoana tokony hametrahantsika tanàna misy mponina tompona ndraikitra, indrindra moa fa zany renivohitra izany. Ka zay tsy menatra mijoro fa ary afaka milaza fa nanao fampelezan-kevitra madio mifanaraka amin'ny kolotsainay amin'ny sotoavina dia ny fahitsiana sy ny fahasahiana. Ny foto-kevitray dia hoe mila diovina ny fomba fanao eto amin'ity tanànantsika ity, eto amin'ity firenentsika ity, fa ny vahoaka ny malagasy dia tsy tokony vahoaka misy tompony fa olo-pirenena manana maizaza afaka mandray an-tanana ny fampandrosoana ny fokotanina ny secteur misy azy. Zay le hoe famerenan-kasina ny olona tsy hifotony. Zay ny ainatsika, zay ny ainanay, zay ny joronay vavolombelona, zay ny ezahanay hitondrana porofo eo anatrehan'ny fitsarana tribunal administratif zay tsara ny amoaka ny voka-pifidianana raikitra zany tamin'ity fifidianana zay ben'ny tanàna zay. Nanao dingana saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny solombam-bahoaka Tima sy ny kandida mpanolo-tsaina ny antoko tiako Madagasikara raha tonga niona mivantana tamin'ny tompon'andraikitra izy ireo. Nangataka fanazavana sy mangarara manoloana ireo ordonnance maro samihafa izay tsy mazava mandraka ty androany. Nangataka fanazavana ihany koa manoloana ireo voka-pifidianana izay manjavozavo izay ahihina ny isiny fikitiana ny safidim-bahoaka. Toy nefa mahazatra ny avy amin'ny fanoherina dia tsy mahazo valiteny izy ireo ninonina ny zavatra angatan'izy ireo avy amin'ny seni foibe. Ho any antoko politika tiako Madagasikara manokana dia dingana voalohany ny confrontation nataon'izy ireo teny amin'ny seni. Fa ny dingana manaraka dia ametraka fitoriana eny amin'ny tribunal administratif na eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Ary ho hita miandalana eo ny dingana manaraka raha sanatrika azo resina fa tsy mitombina ny fitoriana izay ho apetraka izy ireo. Ary indrindra moa ny firaisan'ny seni tsy kombakomba satria rehefa tsy mazava ny zavatra atao fa hafianina dia tsy kombakomba izay aminay zany satria tsy misy afaka mikitika ny liste électorale izay ain-dehibe ny fifidianana afa-tsy ny seni. Rehefa tonga izay mangataka ny fanaporofona hoe tokony ho ao anaty liste fifidianana ireo olona ireo omeo anay ny liste ny ordonnance dia arirarira. Androany zay zany tonga ety amin'ny seni nangataka hoe mba omeo anay ny liste ny ordonnance dia tsy mahazo valiteny zay. Mba hanao zay confrontation hoe reto olona rehetra atao anaty liste fifidianana reto misy ordonnance daholo ary ny ordonnance dia manaraka norme, misy information complète ahafahan'ny seni mampiditra ny anarany eo anaty liste fifidianana dia tsy mahazo valiteny zay androany ary tsy manana valiteny omenanay zareo fa mbola miandro baiko vao afaka manantanteraka an'izany. Anao inonareo ozy ny olona angina ve nareo dia zay zany eto dia manome tokony vahoaka malagasy fa asan'ny antoko politika ny miady sy mijoro amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena dia mijoro amin'ny fahamarinana zay
ary hitady an'izay fahamarinana eto amin'ny firenena izay a ny fanombohana ny asanay a dia tombokay amin'ny fanangonana ny dossier rehetrarehetra complet ary fametrahana ny fitoriana anjarany rehetra no mamaly hoe isy fahamarinana sa tsisy fahamarinana eto amin'ny firenena ty isy vokany zay sa tsisy vokany a zay ny etape voalohany aloha hitantsika eo ihany a ny etape manaraka. Nanamafy an'ity resaka fametrahana fitorena eny amin'ny tribunal administrative ihany koa nisy olombam-bahoaka Fidèle Razarapera atao amin'ny fandarana miara-manonja. Na dia eo aza iara-mahalala fa fitsarana mandray baiko ny misy eto amintsika dia tsy maintsy apetraka ihany ny fitoriana satria zay no voalazany lalàna. Tsy ny hoe aomby na tsy ny antony ametrahana fitoriana fa fanarahan-dalàna manaraka ny dingana rehetra zay ambarany lalàna. mialohany amoanseny ny voka-pifidianana io any amin'ny fahatelo amby roapolo na faefatra amby roapolo ty volana ty zany dia mila fantatry eseny hoe mahatsapitsika fa nisy fandikan-dalàna tao ary anao fitoriantsika fa tsy mipetraka am'izao fotsiny dia alefatsika any amin'ny sampana karakarahan'zany zany hoe ny ao amin'ny ivon'ny tribunal administratif zay fitoriana ataotsika zay satria ty mo tsy asese fa any amin'ny TA dia apetraka le fitoriana faratsika zany manaotra an'izao fotsiny zay tsika hoe manaiky zay any le zavatra rehetra tsy nety nataonareo teo fa matoa zany tsika mitory dia tsy manaiky tsika zany an'ilay zavatra nitranga aloha mbola any amin'ny dingany tsika io fa mbola tsy ao anatin'ny vokatra nanaovantsika fitoriana fa mbola le dingana aloha io efa lavitsika io hoe reto ny zavatra nitranga nandritra mialoha nandritra atao arina ny fifidianana noho izany a mila valiten'ny seni tsika mamaly ny seni par rapport am'izay dia zay no entsika miorienté an'ilay endrika ilay fitarainana sy fitoriana zay ataotsika enivon'ny tribunal administratif. Misy kely finoana ao zany hoe anka zany ange tsy aboutir tsy any ho any tanjo tsy lay hoe tsy maintsy aboutir fantatra tsika tsara mihitsy izy koa no pression any amin'ny tribunal administratif fa raha ohatra ka tsika mahita zavatra tsy norme nefa mangina dia tsika diso. Miororo tanteraka ny lehibe mifokotany amin'izao fotoana resantsika izao hoy Fidèle Razarapera tao amin'ny fandarana miara-manonja satria izy ireo no tratra farany. Matahotra mafy izy ireo sao dia ifoteran'ny rambony nanoloana ireny firaisana tsokombakomba tamin'ny alabato sy ny osoka zay niaran'izy ireo tamin'ny kandida volomboasary. Raha ny amin'ny Fidèle Razarapera manokana dia tsy tokony ho taitaitra ireo président fokotany manoloana ireo fitoriana zay ampangana azy ireo. Tokony ho tony tsara izy ireo hoy Fidèle Razarapera satria ny seza eto Madagasikara dia deseka miongana amin'ny fotoana tsy ampoizina. Naka ohatra izy tamin'ny fotoanany 2024. Izany nanampo fa iongana ny filoha teo aloha raha ny tanjaka zay nananany tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny 2024 izy dia miaramila roa fotsiny no nikomy dia nitarika ireo miaramila vitsivitsy dia vitatreo ny momba ny sezany filoha teo aloha. Notonony tamin'ity fandarana ity ireo miaramila roa zay nitarika an'izany toy ny colonel Lilson sy colonel Charles. Araka izany dia tokony hiandry ny fotoana tena izy ny président fokotany vao ho taitaitra hoy Fidèle Razarapera tao amin'ny fandarana miara-manonja. Dia manomboka mipararehitra ireo président fokotany dia hoy isika hoe kalma aloha nareo président fokotany fa ny zavatra rehetra mandeha amin'ny lerany Andriamanitra tsy andrinareo andrinay zay le izy fa raha zao nareo no mikoroparopaka ohatra ny lasa aloha fa mandrasa tatany fa firenenany ohatra zany ny fionganan'ny président zay mitondra teto tsisy an'izany hoe neny amiral Didier Ntsiraka ihany ny tena hoe teo lavareny ny fidirana teo amin'ny 13 mai fa ny ampiny andray mpimaso oatra ny tsinapozina dia hoe way rava le fanjakana way to ohatra zao sady way to mivadika izy zany amin'ny tsy apozinao io ary tena zavatra kely ny mampivadika an'io maly andatara taminareo ny initiative ny raisiny ny colonel Charles sy ny namany colonel Lilson tamin'ny andro ny siny reny etsika tamin'ny 2023 reny ny joro ane le maramila nandabaiko hoe zahay tsy anao an'izany tsony dia rehefa nanomboka teo tsy maramila be da be afika fa kameo anankiray maramila nidina teria Sonerana nanao barrage teo Sonerana nanomboka teo le action le maramila azo le kankapsady miazakazaka ny rehetrarehetra mitazana fotsiny ny ambony etrety hoe kapsaty no mivadika fa ny ambony tonga dia nitazana fotsiny dia rehefa aveo nahita maramila be da be amin'izay anao tonga tao amin'ny kapsaty hoe reo zany miaraka amin'le tolom-bahoaka ny antony tonga le fotoana hoe teniko le ola oka zay ka zay le oka zay rehefa miaraka tsy apozinao dia na dia aza zany rehetra zany hitataratra ihany koa fa tena manampy an'ireo avy amin'ny fanoherana ny ororo manjo an'ireo lehibe ny fokotany ireo. Maro amin'izy ireo hoy Fidèle Razarapera manantona ny fanoherana milaza ny marina
milaza nitetika maloto zay niaran'izy ireo tamin'ny vovonana volomboasary fa mbola tsy ampy zay hoy Fidèle Zarapiera satria ny zavatra takina dia tondroina ny olona tompona andraikitra fa indrindra ireo zay naniraka azy ireo hangalabato hanao osoka nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna lasa teo. Tsy apozinao de izy normal ihany raha maheno an'le sentiment an'le président Fokontany hoe mirorosaina le président Fokontany nanao an'le action androany lasa manatona miresaka aty am'le fanoerana le président Fokontany nampanaovana an'le action androany satria miasa saina mafy hoe way ohatra ny enjana be le zavatra nitranga manahirana anay le zavatra nitranga de mirorosaina ry zareo mipotra daholo izy tasy natao ohatran'izao tato ohatran'izao mitariny izy ohatran'izao mitato misy olona intelo mifidy fantatra tamin'le izy le intelo mifidy mifidy tatsy de mifidy tatsy de mifidy tarika i ny listra hoe nesorina ianina sy anina sy anina zany natao daholo araka neny izy io sy kakanjely araka neny izy io e de izay ny feratra ny atao masitany amin'ny président Fokontany miasa saina daholo am'izao fotoan'izao hoe alagory raha ty aron ozy mibe tsy misaraka mahay ananjy manahirana anao fa tsika zany eto de mametraka hoe dao tsika tsy mametraka trève zany ao anatin'le fandarana fa hoe dao toizana no fandarana satria ny antony iresaky ny olona ary zay zavatra mila mipetraka hoe mila miresaky tsika nalainge mila miteny daholo e fa vao manginy tsika de ohatrany hoe manaiky zay le ozy mila mahay mandatsika ny fahaizana mandady zao tsy mangina manoloana zavatra tsy rary nita maso sy ny zavatra voatsikatra rehetrarehetra de miteny ary milaza fa reto zavatra nitranga reto dia ny ankolafo zao ny nanao azy tsy mitanisa fotsiny fa manondro mihitsy hoe iza ny nanao azy. Ankoatran'izay fa voalaza teo naneoneviny ihany koa i pasteur Edouard Tsarahame todika tanteraka zato isanjatony any amin'ny CENI ny fanehoan-keviny tomponantoko amin'ireo zavatra mety iseho eto amin'ity firenena ity ny CENI ratsy mahay mandamina hoy izy efa niarany rehetra nahita ny tsy fanaran-dalàna ny osoka sy alabato sy ny maro hafa fa ny mampametra-panontaniana azy sy ny RMDM dia zao ny voalohany ny karapifidianana nandalo teny amin'ny arena nampametra-panontaniana azy ihany koa ny tsy fahafantarana ny olona namoaka ireo beleta tokana ka nazahoan'ny olona azy mialohan'ny fotoana mampanitikitiky ny saina ihany koa hoe avaiza avokoa ireo ordonnance nekeny CENI ireo avoka-pifidianana toy na ahoana re no mety voaka raha ireny zavatra ny sereny tamin'ny fifidianana ireny no jerena hoy pasteur Edouard Tsarahame raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Fanontaniana apetraka amin'ny CENI mazava fa iza no nanatitra an'ireo karapifidianana tany amin'ny arena amin'arivo amin'analina ny fahafantarany olona ny karapifidianana dia any amin'ny CENI no alaina ary ny CENI no mamoaka anazy fa inona ny nataon'ireo karapifidiananareo makany amin'ny arena. Fanontaniana faharoa ho an'ny CENI fa iza no namoaka in'ireo bulletin unique ka nahazoan'ny olona an'le bulletin unique any ambadika any iza namokana ary ny fahatelo sady farany ho an'ny CENI ihany hoe ianareo ny karakaran'le fifidianana fa ordonnance ny valide ny fitsaranareo re tompoko avy aiza daholo satria ny teninareo Fokontany namoaka an'le ordonnance ka gagy zay fa hoe olona tsy avy ao Fokontany ndray zany no namoana ordonnance ka olona avy aiza zany re olona reo mba mialatsiny le tompoko satria fanjakanay raha firenenay rahantsika manana ny firenentsika tsika mitady fifidianana madio mangarahara hoe keny rehetra de nefa ity zavatra ity zay ny zavatra misy de raha ohatra ka zavatra ohatran'izany sy osoka ohatran'izany na falotona fikarakarana fifidianana tahaka an'izany ary no misy de voka-pifidianana tahaky ny ahoana zany ny avoaka CENI amin'ny zavatra ohatran'izany malolo le fifidianana fa le vokatra madio tsy fahagagana ve zany mba tsy siny zavatra misy hitranga eto amin'ny firenena ry CENI tomponantoka ianareo. Eto am-pamarana dia zao raha natsikatra isika dia nanao ny fomba fanao toy ny mahazatra ny avy amin'ny fanoherana fa sendra ny alabato isaky ny fifidianana manao confrontation mametraka fitoriana
dia rehefa avy eo dia azo raisina fa tsy mitombina. Hitantsika teo ihany koa fa tsy ny avy eo amin'ny fanoherana ihany no victime tamin'ny tindra mitoraka ity fa enina dia mpanohana ny filoha Andry Rajoelina aza mpikambana ao amin'ny UPAR toy ny Ramatoa Lalatiana Ravolomanana. Ametraka fitoriana ihany koa izy ireo manoloana ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa indrindra fa ny fomba fiasan'ny CENI izay hita taratra fa mandray baiko. Araka izany rehetra izany dia hoarantsika miandalana eo ny mety ho toy ity raha fametrahana fitoriana eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Irariana moa fitsarana maleo tena tanteraka tsy mandray baiko no andray an'izany fitoriana apetraka ireo izay kandida na ireo izay mpanohana ny kandida ho ben'ny tanàna. Ho hitantsika miandalana eo ny mety ho toy ny raharaha ity raha sanatrika tsy mahomby ny fitoriana izay ataon'izy ireo. Dia ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.